tongava maro manentana maraina antsoy telefôny ny any amin'ny faritra rehetra mifampiresaka tsara dia aoka koa isika mba tsy ho resiny vola aloha fa tena marina fa reraka isika tao anaty 5 taona tsy nananasa very ny asa tao am-pelatanana ny tahiry kely sisa na primina lany fongana daholo ka mba tsy ho resiny vola aloha amindray mitoraka amin'ny fifidianana ity raisitsika ny andraikitra rehefa nanahirana ny délégué teo satria mitady vola ataotsika ampitiavana fa ndray andro ihany io fa indray andro sao dia anenenana 5 taona rehefa avy eo miantso ny koralina rehetra veriky amin'ny aheran'ny faritry Madagasikara manontolo raisy ny andraikitra ny délégué ny dokotera fa fahamarinana sy fahamasinana ny tadiavana zay no iraina tao amin'ny koralina tao zay na koraliza na koraliza luterana ny FJKM ny katolika raisy ny andraikitsika amin'ny délégué satria betsaka ny zaza tsy anasa dia maika anao délégué izy tsara manao délégué raha sanatria ka tsy tonga ny vola dia tambazan'olona vola satria ampiasa vola be zareo dia ho vidiny ny PV rehefa avy eo dia ho sahirana sika amin'ny deuxième tour raisitsika izay andraikitra zay fa mila PV eo am-pelatanana isika rehetra andresentsika tsara miantso ny korala miantso antsika teto 5 taona garangidiny tsy niala teto mihitsy zaho azoko saina amin'ny tanako folo ihany ny alako teto za dia teto foana reniko maty ihany ny lalako tamin'ity magro ty fa teto zao na tsika rehetra tsy avela tsika ho simba ao anatin'ny ray minitra ny tolana tao 5 taona amerenana ny président Marc Ravalomananareto tondra ny fampandrosoana ka raha sanatria manahirana ny délégué raisitsika tanteraka ny délégué amin'ny deuxième tour na misy sakafo na tsisy sakafo fa tokony isy sakafo kosa aloha e satria alombe manisa vato rehefa avy eo fa hiaraka amin'ny député le izy ka aratsika maso tsara ny vato aratsika maso tsara ny vato rehetra président Marc Ravalomanana eny manome ny toromarika rehetra amin'ny voka-pifidianana fa za mino fa ho sarotratra amin'ny atalala o zavatra ratsy eo fa ny fijeriko azy eo ampitoviana izy io na ataony 2021 na ataony 23-24 dia hiady izy rehefa avy eo ny deuxième tour hoe zay ene zao hoe izy efa sahirana na dia tany Maurice izy mifampiresaka tany ny vory dia hoe ampiasa vola ampitomboina telo no ny vola nampiasaina teo ny vola ampiasaina ampiasa hoe dia ataovy 2 millions ndray mizaraina amin'olona rehefa avy eo fa mivoka-pifidianana amin'ny fifidianana tsisy mahita ao anatin'izy oloara ao isorana tena isorana loloavina tampoloa ny vahoaka mipetraka eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo zay adika ny sasany hoe ambany tanàna lava misaotra anareo era-poeran-tsaina fa tsy namidinareo safidy tsy namidi ny safidiny a na nomena t-shirt izy nomena kaskety izy nomena vola izy fantany fa naharary azy tao anatin'ny 5 taona mody nomena 75 000 francs dia nentina tena ambotsorokitra dia tifirina avy eo orinao tsy hita ny fatiny zanany mody ny vakina ny fivarotana rehetra eto Antananarivo eto sy ny magro ampidiriny eo ny olona dia hidindray varavarana dia manao masikita olona izy rehefa avy eo lavitsika izany tsy ametsika hitondra ny tany ny olona tahaka an'izany tsy ametsika hitondra ny tany ty ny olona mpanonga-panjakana fa tsy mendrika hitondra Madagasikara zany fa manalabaraka antsika eran-tany tsotra ny afata averiko foana zarao io karaha-pifidianana io fa betsaka eny anatin'iny fokon-tany iny reo karaha-pifidianana reo a raha reo olo foza reo na olona lohana ny fery vaovao na riajo na rikami na laiko reo karatra reo ne ny zarany zareo reo fa matoy tsisy maka olo ny dada daholo ny akamaroan'ireo dia zarao mba hifidy rehefa avy eo na toizana na nisy mpifidianana na tsy toizana tsy maninon'azy ataovina ordonnance dia manamarina amin'ny fokotany ny candidat anankiroa zay miakatra deuxième tour eo ny anay aloha miakatra docteur Robesson zay ny voalohany dia iny mipetraka amin'ny fokotany eo manamarina tsara hoe ity olona ty dia mipetraka atao amin'ny fokotany anankiray omeo certificat de résidence dia makany amin'ny tribunal zay no mety fa raha nisy mpifidianana toizana mety
asiany zala malaso avery daholo ampiakarina eto hatramin'ny remena bila dia ampidirinao anaty lisy mpifidianana dia mahazo izy. Aza mijery foana ny sika eto Antananarivo hoe vao lisy mpifidianana fa raha vahany ara Madagasikara hanahirana antsika io satria mety anao ze maloto ao izy fa ny mety sosikevitra avy amanena dia tsotra mipetraka amin'ny fokotany nisy olo-tenany kandida anankiroa zay tafakatra deuxième tour dokotera ny anankiray ianareo telo miady laranao na fery vaovao na iajo na Roland Ratsiraka na Camille Vital reo no manamarina ny fokotany hoe tena mipetraka ato tsy tafiditra anaty lista dia omeo certificat de résidence dia maka ordonnance zay no mety indrindra dia ho hitao daholo ny ataon'izy rehetra fa mahay tsara tsika loha tsy mikorontana arovantsika ny safiditsika rehefa tonga ny fotoana mahadaladala azy arovantsika miverina 2002 mazava ny safidy fa dokotera ny tafapetraka eo tsy vero anareo Atala Beatrice na iza mpanapolitika eto tsy vero ny 54% marika Ravalomanana tao fifidianana na iotokavy na iotokavana ianareo tsy vero iny vato iny dika zay lany io ranga io lany io aza miatretra angalabato zany na angalabato tahaka ninona anao tsy vero ny vato ny président marika Ravalomanana tao fifidianana porofo zany tao anatin'ny 5 taona nisy olona nitolona foana teto zay nampiaiky zao tontolo zao mbola tsisy teto ambony tany ty hoe olona nesorona tamin'ny alalan'ny kalaky ara dia nisy nanotra tao anatin'ny 5 taona zay ve dia horesinao anatin'ny fifidianana fa mieritreritra ihany na angalabato tahaka ninona tsy resy zany ary tsy maintsy mandresy io ninona tao tsy maintsy mandresy io saratra ny mandresy antsika amin'ny fifidianana raha mbola président marika Ravalomanana ihany saratra mandresy an'iny rangahy iny fa zanak'Andriamanitra lahy tokana koa ane iny iny zanak'Andriamanitra lahy tokana eto an-tany fa ny anankiray tany an-danitra tany mitovy any sotra tsy nivadika isika tsika tsy mamadika ary tsika tsy hamadika hatramin'ny farany zay ny kabaliko aloha fa tongava maro ihany tsika sanandro maraina ao fampiresaka tsara any fokotany ariva tsika verineto mametraka zavatra rehetra